William zay tontolo ny fanatanjahantena zay dia lolobandry Mauriciana avokoa ny laharana voalohany teo amin'ny squad la sy vavy nandritra ny fiadian'ny tondaky ny Afrika faritra fahafito teo amin'ny taranja beach volley zay natao tany Mahajanga ny farany herinandro teo. Nanao podrory zareo Mauriciana zay izy ireo no nibatany laharana voalohany teo amin'ny squad la sy vavy ho an'ny fiadian'ny tondaky Afrika faritra fahafito eo amin'ny taranja beach volley. Samy nanolotra ekipa roa avy ny sokajy lasy vavy no sy telo faninana izay nahitana ny Madagasikara, Maurice ary Comoro. Fandresena fito tamin'ireo lalao valo natao no azon'ny Mauriciana teo amin'ny sokajy lehilahy ary fandresena enina tamin'ireo lalao valo natao kosa no azon'ny vehivavy ka nibatan'izy ireo ny fandresena. Lafiny teknika dia ny entraînement aloha iny no tena betsaka atao anatin'ny fanomanana zany. Mila betsaka kokoa dia arakarak'izay no azahoana résultat. Raha ny fanazavahan'ny mpilalao malagasy dia nanatombo eo amin'ny fahazarana amin'ny lalao beach volley zareo Mauriciana. Raha ny fahitako azy mbola fanomboana ihany koa izy dia mbola manavao amin'ireo mpifanandrana fa na zay aloha ny vokatra izy mbola mahita hoe tsara ny mbola afaka manao bebe kokoa. Ina ny tena hitanao hoe tombony ho an'ny zareo Mauriciana? Efa zatra mandray anjara amin'ny lalao iraisam-pirenena zareo zay tena. Ho an'ireo matoa Andrimandimby Sozoslafy lohan'ny federasiona kosa dia nahafahana misitina lesona tsara iny vokatra iny. Manomboka izao izy dia tsy hijanona intsony ny fampirobobona ity taranja ity eto Madagasikara. Izy ny foto-drafitr'asa apetraka eto Mahajanga mba ahafahan'ny tanora milalao ity taranja beach volley ity izay manana ny tora-pasika afaka ilalaovana izany taranja izany. Dia iny voan'ny fanatanjahantena iny koa no manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-boantsika izao alina izao. Mandetraka veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tokola veloma toko vavy.